afaka manao mbola tsara asika amin'izao faraparany taogna 2024 izao zay efa araka voalaza teo efa ivaligna ifaragna ka ny voalohateny dia ny fisaoragna Janahary satria nomeny an'izay fotoagna izay afahantsika mbola miriaria ary indrindraindrindra nisorasika azy dia reo fahasoavagna maro sy tambo isaigna nanatobany tamintsika tamin'ny taogna iny sy ny taogna taloha tany ary mbola atobany amintsika fa indrindra ho asika teto Madagasikara sy azo adinoina ny famangin'ny Papa zay mitondra fahasoavagna ansika ary maro tamintsika teto anivon'ny diocèse tamin'ity tanàna mamitsika ity no nandeha namonjy an'izay fivahinina masina ka niara-ny vavaka tamin'ny Papa ka maro reo fampianarana zay nampitainy amintsika ary ho asika manokana eto amin'ny diocèse taona lehibe ho asika ihany koa satria tamin'izay koa sika nanokana nyty tanàna sika ity sy ny diocèse sika tamin'ny Fomadin'ny Maria zay ho sarizosika manokana i Masin'ny Maria maray amin'ny 1er janvier ka anatinasika anio taona vaovao io aminy koa mba ho taona masina tokoa taona masin'ny misiona ho asika mankasitraka mankatelina an'Andriamanitra sika ary dia faly miarahaba sika mianakavy ary ao anatin'izay koa nefa sy afenina i frera milaza teo ny tompon'andraikitra ny zao fandaharana zao milaza fa sarany manao zeritodika ny bilan zegny asika kristianina dia matetika fandinina conscience ny atao hoe bilan zany hoe ny conscience dia ny mahasikasika marina misy milaza hoe feriferitreretana sy ampy zegny fa mila any hoe mahasikasika mihisa ka raha anao amin'ny toeranao zany amin'ny fotoagna karaha zao dia dinihina ny mahasikasika ka za sy zerigny anao anao koa sy zerigny hafa amin'ny maha eglizy ny eglizy amin'ny maha olo-pirenena ny tiako hitaritana ny saisika amin'izay fandinina conscience zegny anisan'ny zava-dehibe naverimberina ho asika eglizy eto anivon'ny diocèse ka nahatonga asika ny volana hoe EOV eglizy olona velona ny filan-kevitra pastoraly tamin'ny taogna lasa iny ary nivelomasika tamin'ity taon'ity ka nahatonga asika EOV aho ka manorina ETA eglizy tranoben'Andriamanitra ka ho taranaka mpanorina ka izay indrindra maro isika ny zavatra mifaomaofao ka isika toy izay manorina manapotika fa indrindra nyreo tontolo zay minezasika koa ny dinina nandritra n'iny taogna igny ary mbola toizasika ny fandalina anazy reo tontolo telo dia ny tontolo iainana ny tontolo mpiainana ary ny tontolo mpinoana io tontolo iainana io no mamatitra sy mandavorary ny tontolo mpiainasika ary ny tontolo mpiainasika no mampisongotra ny tontolo mpinoansika ka raha potika ny tontolo iainana dia azagaga raha potika miaraka amin'ny tontolo mpiainasika ary potika miaraka aminy koa ny tontolo mpinoansika ary zay no nanitrateriny Papa tamintsika raha misy ozy izy toerana lavorary sady mahafinaritra indrindra dia nosy malalasika ty ary ny manam-pahaizana rehetrarehetra dia mamerimberina an'izany fa indrisanefa potika zay tontolo izay ka efa 70 ny tontolo iainasika zao mipotika ka mampasiaro an'ilay faharina ao amin'ny Genèse zany rehetra zany amin'ny toko voalohany ka sara andiniasika ny conscience-sika raha mbola tsy nisy zao rehetra zao dia potika ny teto anivon'ity tany ity ary Andriamanitra nahary asika ary nahary asika avy amin'ny tsy misy ary dia isika olombelona no naharian'ny farany
ka hitan'Andriamanitra fa sara izany kanefa nanota isika dia potika miapotika izay edena nataon'Andriamanitra izay ka hanomboka tiany taona ary misy ezaka ataon'ny fanjakana, misy ezaka ataon'ny eglizy ka aokary raisika tanana izay ezaka izay mba hiavao tokoa izao tontolo izao ary andinika ny konsiansitsika. Zay ny anankiray tiako ampitaina amintsika mba hasy hopotika ny tontolo iainantsika ka hiazahsika anatanterana anandavorariana ny tontolo tiainantsika ka amin'izay mba hialavorary ny tontolo mpinoansika. Zay natao hoe EOV manorina eglizy tranoben'Andriamanitra dio le tontolo iainana ary ho taranaka mpanorina. Ny tiako faharoa ampitaina satria rehefa mandinika ny konsiansy mandinika amin'izao fotoana zao ary mijery ny hoavy ka ny hoavy zao ary zay gn'angatasika sodrano hitalahosika ny fahasoavan'Andriamanitra ary mba hiavozasika ho sarasara kokoa. Ka izay indrindra ny papa amin'izao voalohany taona zao amin'ny 4 ampitainy amintsika dia miteny amintsika izy fa ny fiadanana ifampiarabasika sy ifareresisika soa dia lalan'ny fanantenana ka mifototra amin'ny fifanakaloza-kevitra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, eo anivon'ny fiarahamonina ary ampiovany fifandraisasika amin'ny zavaboary ka miankina amin'ny fibebahana ara-tontolo iainana hoy ny papa izay fifanakaloza-kevitra mitondra amin'izay fiadanana izay ka ahaizasika mampanjaka ny fihavanana marina, fihavanana amin'ny zavaboary, fihavanana isika samy olombelona, fihavanana amin'Andriamanitra ka mifototra amin'ny fibebahana ara-tontolo iainana. Tsy ho isy anefa ny fibebahana raha tsy misy ny fandraisana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika. Ka raha misy ary faniriana sy fangatahana ary fitalahoana dia mba ho eo anivon'ny fiainansika tokoa ny Andriamanitra mandritra n'io taona vaovao io, eo anivon'ny fiainansika Andriamanitra mandray azy sika raha miona marina amin'ny Kristy, ilay teny tonga nofo isika miona amin'ny Kristy sika raha sokafasika ny fosika ary hoy ny papa ary eo no amaranako an'izao afatra izao zay miona amin'ny Kristy marina dia miova ary mampiova ny zava-drehetra. Ka raha tiasika ary hiavao tokoa io taona io ary ho taona pahasoava ho taonjina aoka rarotsika ionana amin'ny Kristy ary aoka isika ho missionnaire EOV vita bateny aho ka iraina hitondra ny Kristy ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'izay isika mianakavy miona amin'ny Kristy ka raha samy miaraka miona amin'ny Kristy isika dia iova ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana, iova ny fifandraisasika isika samysika io tontolo mpiainatsika io ka anjaka tokoa ny rariny sy ny hisiny, ny fahamarinana sy ho isy ny fitapitaka sy ny alatra fa anjaka ny tena fihavanana marina ary ny tontolo mpifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fankalazana ka izay no hitondra sika ary amin'ny fankalazana ny fahazato taona ny FET ary fankalazana ny Eucharistie izay andraindraysika amin'ny taona ho avy io ka angatarsika fahasoavana amin'Andriamanitra ka ny sodran'Andriamanitra zay horesika amin'izao ary hitantana ny fiainansika amin'ny taona vaovao io, hitantana ny fiainan'ny tanànasika ity, hitantana ny fiainan'ny dioseze, dia ny dioseze anakiroa dia ny dioseze ny
ambanja sy ny dioseziny atsiranana hitantana an'ity tany Madagasikara ty sy ireo mpitondra azy manomboka amin'ny filoham-pirenena hitantana an'izao tontolo izao ka anjaka tokoa neny fiadanana lalan'ny fanantenana ka ho mpamafy fanantenana sy fiadanana tokoa isika ka amin'izay hiada-pinaritra isika menakavy. Omba sika menakavy eny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ne izany isodrano sy siminanareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina amen hitantana ny fiainasika sy ho taona roapolo sy roa arivo eo any i Kristy anjaka amintsika ny fiadanana isoragna ny Andriamanitra misaotra be dia be ansika menakavy ny aino ary dia mbola mamerina ny bonane ansika menakavy. Eka mankasitraka mankateligny anao monseigneur nagneky ny vahiny teto amin'ny radio Fagniry nitondra iregny teny firarian-tsoa teny fiarabagna amin'ny taogno vaovao indrindrandrindra ny jerotodiky ny lasa ny taogno 2024 amin'ny alalan'ny conscience no intigny magnatanteraka zegny araka ny voalazanao teo igny dia mankasitraka mankateligny atsika mianakavy koa zay agnatokatragno agny magnaraka sy tapaka ny radio Fagniry ary indrindra koa ho antsika zay magnaraka amin'ny alalan'ny compte Facebook ny radio satria mivantagna amin'ny alalan'ny compte Facebook koa ity tafatafa dinidiniky niaragna tamin'ray aman-dreny archevêque monseigneur Benjamin Marc Ramarson zegny ke nganike samy atratra io taogno vaovao hitriky manomboka amaray atsika mianakavy mirary soa atsika bonne fête de fin d'année ary bonne heureuse année sahady ho antsika jiaby agnatin'izegny dia aza misaraka amin'ity radio mamontsika ty fa zay ekipan'ny radio Fagniry hiezaka agnameny tsara sy ny meva ary ny kanto ho antsika jiaby amalifaliagna atsika amin'izao taom-baovao zao ty veloma aby atsika jiaby